Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Niverina saika manerana Antananarivo indray tatoato ny fahatapahan-jiro izay maharitra ora maromaro raha toa ka adiny roa ny faharetany nampahafantariny jirama ho an'ireo toerana rehetra voakasika izany. Mbola tsy fantatra mazava ny antony nampitsaharana ireo masivoan'i Madagasikara any ivelany tapaka ny resaka ny filan-kevitry ny minisitra farany teo hoy ny anivon'ny minisitera raham-bahiny. Taratry ny fahavononana anatsara sy anadio ny sehatra diplomasia eto Madagasikara izany hoy ny manampahaizana. Vinavinaina iatsara ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ny ity taona 2024 ity araka ny tombana izay nataon'ny iraka avy amin'ny FMI. Teboka telo lehibe no nivoatra nandritra ity tombanezaka andiany vaefatra ity. Nandritra ny fanadidiny nataon'ny agence capsule izay niarahana tamin'ny Cool TV FM dia hita fa laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy no fikarakarana ny fidinan'ny vidim-piainana. Tokony hatsarain'ny mpitondra farak'izay aingana io sehatra io hoy ny Paito Karena. Manana vinavina ny signe urgence nationale ny filoha amerikanina Donald Trump ahafahany manana teti-bola anamboarana ny fefy lehibe hiarahana amin'ny Meksika. Nandineo arahanao afaka fotoana fohy. Fanaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Voantsika ny vaovao dia miverina saika manena Antananarivo indray tatoato ny fahatapahan-jiro izay maharitra ora maromaro raha toa ka adiny roa ny faharetan'ny nampahafantariny jerama ho an'ireo toerana voakasika izany mampino rakotoara sao. Miaina ao anatin'ny aizina matetika indray ny vahoakana Antananarivo tatoato vokatry ny fahatapahan-jiro ny sesisesy izay saika mifandimby amin'ny toerana maromaro. Fahatapahana maritra ora maromaro raha toa ka ora roa ny faharetan'ny fepitaona nampahafantariny jirama foibe tao amin'ny sitin'izy ireo. Olana ara-teknika indray hatreto no voalaza trany ao amin'ny sitiny jirama foibe io ho anton'izao délestage izao ka nilazana fa fanarenana izany no antony tsy maintsy fandimbiasa ny fahatapahan-jiro. Olana izay miverimberina trany hatramin'izay fahatapahan-jiro nisy teto Andrenivohitra hatramin'izay akoatry ny tsy fisian'ny solika. Mbola mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao hatramin'izao ny antony mampiverimberina io olana ara-teknika io izay vao tsy ela akory no nitrangana izany. Olana miantraika mivantana amin'ny andavanandro ny vahoaka malagasy. Isan'izany ny tebiteby amin'izao vanim-potoana mampirongatra ny tsy fandriampahalemana izao. Ny fahatapahan'ny famelomantena ho an'ny mpiasa-tena, ny fahasimban'ny fitaovana sy ny sakafo izay mety hiteraka fanapozinana ara-tsakafo. Androany, raha nangataka fanazavana tamin'ny tompona andraikitry ny serasera teo anivon'ny jirama ny mpanao gazety ny Cool TV FM dia nilaza ho tsy afaka ny nanome fanampanazavana ho an'ny mpanao gazety sy ny mpanjifa azy ny avy ao amin'ny jirama. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia mifarana vojomaika tamin'ity androany ity ny fahafahan'ny olo-pirenena manamary na mampiditra ny anarany anatin'ny lisam-pifidianana eny anivon'ny vokotany ho an'ny ity taona ity ambany ny fisoratana anarana ranonambarany avy eo anivon'ny seny inona saina. Androany zany amin'izao 15 février zao amin'ny ora itenenana zao ny vita sezia eny anivon'ny SID manerana ny Madagasikara dia nanome salanisa aotra faingo 320 ny fiakaran'ny tapisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana. Io zany dia isa mbola hitombo satria mbola misy ireo carnet zany satria androany ny farany fisoratana anarana eny anivon'ny fokotany dia midiky zay fa mety mbola isy carnet ho tonga avy eny amin'ny fokotany miakatra eny amin'ny SID ka na rapitso ary zany dia mbola mety ahazo carnet
avy any amin'ny fokotany zany ny eny amin'ny sid. Araka izany, ambany ny tapisoratana anaran'ny olom-pirenena feno taona, nanamarina na nisoratra anarana ho isan'ny mpifidy teny anivon'ny fokotany tamin'ity fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana ity. Vonjomaika ihany anefa ny lisitra ivoaka raha ny fanazavana. Aorian'ny fampiakarana ireo carnet misy ny anaran'ny mpifidy miaingana anivon'ny fokotany, makeny amin'ny SID na ny centre d'information au niveau district, averina ny anivon'ny fokotany indray ny lisitra vita print ahafahan'ny mpifidy manamarina na ao anatin'ny lisitra na tsy. Indray manomboka amin'ny 1er mars zany averina ny anivon'ny fokotany io lisitra zay natao arretage provisoire io. Mandritry ny 20 andro zany, zany hoe le 1er mars ka hatramin'ny 20 mars dia manana fotoana indray zany ny olom-pirenena manao ny atao hoe fanamarinana na vérification eny anivon'ny fokotany. Zay zany. Dia rehefa vita zay mety hisy ny olona efa nisoratra anarana nefa latsaka resaka mety ino moa ty problème matériel izy na erreur matériel na omi amin'ny hoe olombelona no manao an'ilay lista. Dia misy carnet zany eny anivon'ny fokotany, carnet de réclamation ny anarany. Zay rehetra mahatsiaro zany fa tsy ao anaty lista izy nefa tonga nisoratra anarana dia afaka manao. Manana 20 andro araka izany ny olom-pirenena tsy na efa ny adidiny nanamarina na nisoratra anarana ho isan'ny mpifidy teny anivon'ny fokotany manomboka ny 2 martsa ho avy izao. Ny 15 Mey no ikatona tanteraka ny lisam-pifidianana, ka izay mpifidy voasoratra anarana ao no ananjo hifidy amin'ireo fifidianana ho tanterana eto amin'ny firenena amin'ity taona ity. Fa mbola tsy fantatra mazava ny antony nampitsarana ireo masivoan'ny Madagasikara any ivelany. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra faranteo ony teo anivon'ny ministerany rahambahiny. Taratra ny fahavononana anatsara sy anadio ny sehatra ny diplomasia eto Madagasikara izany ony manampahaizana Ivy Richard. Tsy mbola nahazoana fanampim-baovao ofisialy momba ny antony nampitsarana ireo masivosy konsulany Madagasikara any ivelany. Misy 12 tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra faranteo ny ministerany rahambahiny. Maro ny mety ho antony fanafoanana ny didim-panjakana manendry azy ireo, hoy ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisany pirenena. Saingy lohalaharana ny fahavonona ny fitondram-panjakana, anadio sy anatsara ny sehatra ny diplomasia eto Madagasikara. Voalohany sasany efa ela tamin'ny 2003 no nome, dia izao tsika efa 2019 eritrereto amin'izany dia mbola tsy nisolo mihitsy ireny. Sasany indray navadibadika fotsiny teo amin'ny toerana ary Washington dia makany aty Afrika dia makany ohatran'izay. Fahatelo dia ny hoe raha te hanova marina tsika ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara fihetsika sy fomba ampanao dia tokony any amin'ny diplomasia koa dia efa anisany anankiray diovina sy avozina. Tsika zao ny teny hatramin'izay hoe la diplomatie au service du développement, la diplomatie économique, fa inona moa zao no azotsika hatramin'izay? Tsy nisy satria matory ampitorana fotsiny ambassadeur rehetrarehetra any ivelany any. Tsy tokony hijanona amin'ny famoahana ny didim-panjakana na ny indrendro masivony fanatsarana sy fanadiovana. Ny sehatra ny fifandraisana iraisan'ny pirenena hatomboky ny gouvernemanta malagasy. Maro mipaikady ara-diplomatika tsara laintahaka sy ilaina fanantonana amin'ireo firenenkafa raha ny fanazavana. Vangongo zao aty Afrika, Maroc misy, Algérie misy, ary Libye koa misy. Nefany any Amerika Latine tsika tsy manana na ray ary. Nefa pays émergent zany zao Brésil fotsiny zao ohatra dia manao le biocarburant. 90% ny tomobile any Brésil mandeha biocarburant. Zany azo tarafina aty amin'ny antsika koa zany amin'izao solika efa miakatra tsy faran'izao. Raha mandeha ny diplomasia manaraka ny économie. Raha mandeha ohatra ny filoham-pirenena anankiray ka hoe any amin'ny toerana maro samihafa any dia manaraka ny patronat sy ny chef d'entreprise dia ny diplomasia mandeha voalohany dia misy ny fanakalozana arabahatra contrat sy sika nge zao tokony hoe diversifier anaparitaka ny firenena zay mifandray amintsika. Ohatra fotsiny zao tsika tsy manana ambassadeur ao Australie. Nefa Australie puissance régionale aty ny océan Indien. Ny Australie premier investisseur ao Maurice. Manina tsy eto Madagasikara nefa Maurice tsy misy ninona eto amintsika be dia be ny zavatra azo trandrahana. Isan'ny voakasiky ny didim-panjakana manafoana ny fanendrendro masivoan'ny Madagasikara ny ivelany. Tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra raha iverenana ny masivoan'ny Washington, Canada, Sénégal, New York, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Fédération Russie, Chine. Nisy olo tena mahatro amin'ny vondrona afrikana sy ny komisiona raha toe-karena ho an'ny Afrika. Ireo ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire en Genève sy Vienne ary ny consul général en La Réunion sy Marseille.
ny fanjakana malagasy raha everenana no iantoka manontolo ny fampodiana azy ireo. Totosa soma tsara tamin'ity androany ity ny fifidianana izay filohan'ny syndicat tsara eto Madagasikara na ny SMM mitarika avonjomaika ny candidat Clément Nzon fanadiny mampiona rakotorsa. Mitarika amin'ny isa 120 ny candidat Clément Nzon raha toa ka 20 kosa ny vato azo ny candidat faharoa Andrianiaina James. Voka-pifidianana vonjomaika tamin'ny fifidianana izay ho filohan'ny syndicat ny mpitsara manerana Madagasikara na ny SMM. Hatramin'ny orana raisana antso ny komisiona mpikarakara ny fifidianana dia birao fandatsaham-bato 30 amin'ny 750 no nahazahoana vokatra ny hariva teo. 23 ireo mpitsara tonga ny fito tamin'ireo 770 sy 700 ny soratra anarana. Miisa 120 kosa ny vato fotsy sy vato maty. Nizotra tampilaminana ny fifidianana raha ny fanazavana azo. Androany tokoa moa zany ny fifidianana ny mety ho filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara dia efa mipetrapetraka daholo fanomanana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Roa ny candidat dia John Clément sy James zany Andrianiaina izy roa candidat zay nivotsaka. Efa nisokatra teo ny rao fifidianana rehetrarehetra manerana ny nosy efa nisy fidy ny any province efa niantso anay ihany koa mandeha mizotra amin'ny ara-dalàna daholo zany hatreto tsy misy olana. Raha ny fantatra hatrany vinavinaina hipetraka amin'ny fahavalo marsa izao ny birao vaovao amin'ity syndicat ny mpitsara eto Madagasikara ity. Lafy mavahoafa kosa indray dia Jula efatra tsy misarotava mitondra basirofo nanafika trano fisakafoanana iray teny Ivandry omaly tokony tamin'ny folora alina. Olona telo no naratra mafy vokadray ary vola mitetina valuetsy ariary kosa lasan'ireo Jula mampina rakotorson. Olona telo piasa ao amin'ny trano fisakafoanana iray eny Ivandry no naratra mafy. Vola valuetsy ariary kosa no ravan'ireo jiolahy. Nandritra ny fanafiana amin'ny tampiadina ny seho omaly alina tokony tamin'ny 10 ora alina. Miisa 4 ireo jiolahy ireo, tsy nisarotava ary nitondra basy miisa 2 raha nitatitry ny avy ao amin'ny polis-pirenena. Misy piasa zany anankitelo naratra mafy tao zany tao amin'ny restaurant anankiray teny Ivandry izy io. Misy piasa anankitelo naratra mafy tamin'ireo zany nisan'izany le gérant, de cuisinier, de serveur anankiray. Tafatsoka zareo reo dia nitsoka tamina tômôbila 4x4 Prado. Dia mbola anatin'ny fanadiadiana aloha tsika zany hatreto aloha. Eo ampanaovana fanadiadiana araka izany ny mpitandro ny filaminana amin'ny fikarohana ireo jiolahy. Izy ireo izay tafaporitsaka ny alohan'ny fahatongavana mpitandro ny filaminana. Nanoizitsika ny vaovao kosa indray dia mbola tsy misy nipika ny valin'ny fizahana natao tamin'ny nofo mangatsika n'ilay tovovavy malagasy nandrato fianarana tany Paris hatreto. Ony teo anivon'ny ministerany raraham-bahiny. Mbola itohy ny fanadadiana lalina momba izany izay endraketany fanjakana frantsay. Yves Richard. Tsy misy mipika hatreto ny valin'ny fizahana nataon'ny fanjakana frantsay tamin'ny nofo mangatsika n'ilay tovovavy malagasy 13 taona. Nandrato fianarana tany Paris ony teo anivon'ny ministerany raraham-bahiny. Mijanona ho tsy ambaratelo ny fanjakana frantsay sy ny ray aman-dreny ny anotiana ny valin'ny fizahana ahafahany mandray ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany raha ny fanazavana. Maro ny antsoavana ataon'ny ministerany raraham-bahiny, ireo malagasy mila ravinahitra ny velany ankilany ho fiarovana azy ireo. Ny trangan-javatra tahaka izao no aporisia ministera raraham-bahiny. Matetika ny fifanantonana eo amin'ny samy malagasy, ny fanamafisana ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy satria ny fiolonolonana dia mety hiteraka tsy fananam-baovao zany anefa ny malagasy tokony fanampy iray zay ho an'ny ministera raraham-bahiny manokana dia ny famporisiana ireo malagasy mila ravinahitra any ivelany tsy any frantsay ihany fa naiza naiza toerana misy malagasy dia mamporisika hatrany ny ministera raraham-bahiny ny anatona ny maso ivo ny Madagasikara zany any amin'ilay firenena mba hisoratra anarana ary ahazo an'ilay carte d'identité consulaire. Nanomboka ny 7 volana janoary lasa teo raha iverenana no tsy hita andro tiana.
Ray volana mahery taty aorian'ny fikarohana vao hitan'ny polisy frantsay tao Bozival nofo mangatsikany. Maro ny hetsika nataon'ireo malagasy mpila ravinahitra ny velany tamin'ny fitadiavana azy tamin'izany, saingy tsy nahitambokany. Araka ny fantatra, maro ny fanapa-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana malagasy taorian'ny fahafantarana nofo mangatsika ny andro tiana. Isan'izany, ny nandraisana ny fianakaviany tomboky vavy tany amin'ny toeram-ponenany Masovoan'ny Madagasikara any Paris, anampy amin'ny fandraisana an-tanana ny fampidina ny razana ihany koa, ny fitondram-panjakana araka ny fanambarana navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika Omaly, mbola andrasana arak'izany ny marina momby ity raharaha ity. Fa manoloana ny fitokonana ataon'ireo mpiasan'ny sirama ao Brickaville nandray ndraiky ny tangalamena sy ny mpamboly fary any an-toerana nangataka ny tsidiana ny orinasa Avijara ndraiky ny fangatana ny orinasa Ionasana. Raha nahita ny savorovoro noho ny fitokonana ataon'ny mpiasan'ny sirama nisy tao Brickaville ireto fondron'olona ireto izay ahitana ny solotena ny tangalamena, ny mpamboly fary ary ny tanora dia niezaka nitady vahaolana mba hisiany ny filamenana. Isan'ny vahaolana no raisin'izy ireo tamin'izany ny fangatana nataony tamin'ny orinasa Avijara ny mba anaovany fitsidiana hijerena ifotony ny tena marina momba ity orinasa ity izay andray an-tanana ny toeram-pamokarana siramamy. Ny alatsinainy lasa teo dia nitsidika ny orinasa Avijara ireto fondron'olona ireto ary nanao izao fanambarana izao. Orinasa efatra amin'ny orinasa ampolony izay mandrafitra ny groupe Avijara no nitsidianay. Aritanay fa mamokatra vokatra tsara, manala-penitra iraisam-pirenena tokoa izy ireo ary efa nanondrana vokatra any velany nanomboka tamin'ny taona 2011. Maniry indrindra izy ireo nitondrany orinasa Avijara izao fomba fiasa izao ao Brickaville mba ho hitantaratra trany ny firoborobon'ny orinasa malagasy. Izany raha nagnano vizity tao amin'ny Avijara dia tegna mahafa-po anay ary tegna mahafinaritra anay zava-bitany. Ka raha ny zavatra hitanay niany no tonga ao Brickaville dia mahazo tombotsoa ny vahoaka tsiraikiray. Nandritra ny fitsidiana dia hitan'ireto mponiny Brickaville ireto maso ny fomba fiasan'ny orinasa Avijara. Orinasa izay miezaka hatrany amokatra vokatra tsara mba ho reharehan'ny malagasy. Ary tao anatin'izay dia resy lahatra tokoa izy ireo fa afaka anatanteraka ny andraikitra izay voarakitra ao anatin'ny fifanarahana ity orinasa ity. Ny afatra tolotra dia tsotra mba ahafahan'ireo orinasa ireo iodina faran'izay haingana dia avelany sasma anohy ny asa fanavaozana izay fanatombona. Fantantsika fa raha miodina ireo orinasa ireo dia betsaka ny tombotsoa azontsika avy aminy. Voalohany maro ny mponina eto Brickaville mahazo asa. Manaraka izay tsy ireo hiasa amin'ny orinasa ihany fa na ny mpamboly fary aza dia mahazo asa daholo. Noho izany androso ny tanànantsika ary ampivoatra ny firenena koa izany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay hinatantsika ny valiny tombona izay nitotosain'ny iraky ny FMI. Fa eo ihany koa ny fanadidina nataon'ny agence capsule sy ny Cool TV FM manodidina ny vidim-piainana rehefa avy eo ary. J'ai envie qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires. Je te veux partout avec moi. Et tu sais quoi? Je te kiffe. Pour la Saint-Valentin, je te kiffe en 4G. Découvre le WeKiff 4G et plein d'autres kiffs à partir de 50 000 arrières. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fidk numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina entifana ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao.
possède une île au large du Costa Rica. Et je consacrais les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique. Ne bouge plus! Il faut aller plus vite. araka nitatsika teo eny Jurassic Park izay indray noronan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia tetika sagoavana roa samihafa izay mitety-bidy $10 no atao eto Madagasikara ho fikajiana ny tontolo iainana fiara-miasa avy amin'ny USAID. Tanjona hoy izy ireo ny fanohanana tetika asa ministera ny tontolo iainana. Fanadidina. Mitohy ny fiara-miasa ny Madagasikara amin'ireo mpiara-mombonantoka vahiny amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Vola mitentina $10 no azo avy amin'ny USAID ho fanohizana ny tetika asa roa lehibe entina natanterahana ny vina tsy maintsy hotratrary ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. USAID as a part of the United States government has been Ny USAID moa dia efa 30 taona mahery no niara-niasa akaiky tamin'ny ministera ny tontolo iainana. Maro dia maro ireo programan'asa iarahany fahasinganana amin'izany, ny famerenany indray ny ala, ny famboleka-kazo sy ny fiarovana ny voary. Ireo rehetra ireo izay iankina ny toe-karena eto amin'ny firenena sy ny fihatsarana ny fiainan'ny malagasy. Mahasamy rehare izahay fa afaka manohy hatrany ny fandaharana mikajy sy ny fandaharana hitao izay ahafahana miara-miasa amin'ireo any ambanivohitra, any amin'ny fiarovana ny tontolo manodidina azy ireo sy ny fikajiana izany, hiadiana amin'ny fandripahana ny ala, ny zava-maniry, ny biby tsy ho lany tamingana. Ankoatr'izay, notsindriany ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ihany koa fa ho entitra izy ireo amin'ny fanaraha-maso ireo olona mandroba ny harem-pirenena malagasy ary tsy maintsy ampiarina lalàna amin'izay mini mandika izany. Ampahafantarana mba ataontsika hoe hetsika lehibe iray ataontsika hoe mba tsy hisy tsony ny tsy maty manota eto amintsika ary fantatr'ireo izay mikarakaran'izay fa misy ny lalàna eto Madagasikara izay nanao zany fanondranana atsokosoko zany bois de rose zany fa misy ny lalàna eto amin'ny firenena tsy afaka atao intsony zany no mangalatra ny harem-pirenena ary zany dia ataontsika hoe valable ho an'ny bois de rose ho an'ny biby ho an'ny sokatra sy ny rehetrarehetra. Tolérance zéro ny jevantsika dia mandeha amin'izany lalàna zany ny firenena amin'izao fotoana izao zay ny didiavin'ny président Andry Rajoelina zay no entintsika eto amin'ity firenena eto amin'ity ministera ity. Notanterahana ny maraina teo ny fanaovan'ny ny mpiara-miasa eo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy niaraka tamin'ireo mpiantsehatra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Isan'izany ny antoko maitso sy ny fikambana ny tily sy mpanazava eto Analamanga afovoany. 3 volana ny fifanarahana ho azy ireo amin'ny fanomezan-tanana ny ministera anatratrarana ny tanjona. Fa vinavinaina hiatsara ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity araka ny tombana ny todinsain'ny iraky ny FMI. Teboka 3 lehibe no nivoaka nandritra ny tombanezaka andiany faefatra ity fanadiny miantarandrena evo. Tokony ohatry ny 500 ny songa ny toe-karena na ny ari-karena vaobe amin'ity taona 2024 ity ahafantarana ny tapam-piasam-bola ambony indrindra ho an'ny sy ampiarina tsy miankina izay no teboka voalohany novohitra nandritry ny famoahany FMI na ny sampandraharany tahirim-bola iraisam-pirenena ny tombanezaky Madagasikara andiany faefatra. Sehatra maro no nasiany iraky ny FMI tena nandritra ity tombanezaky ity, isan'izany mikasika ny nampiasan'ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Après avoir culminé fin 2017. Araka ny tatitra nidina ny fiakaran'ny vidim-piainana teo amin'ny 900 teo ny varany volana Desambra ary vinavinaina hiatsara hatrany zany amin'ity taona 2024 ity. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny tety andro ny famoaham-bola. Miankina amin'ny resaka ara teknika no mamaritra izay, lafin'ny teknika izay mandany fotoana kokoa. Et pour la conclusion de la 4e revue du
Nisy ny lesoka nandritry ny taona 2024 ny fanazavana. Tafiditra anatin'izany ny fampiasana teti-bola-panjakana noho ny fotoam-pifidianana teto amin'ny firenena. Teo ihany koa ny lafin'ny sandam-bola, ny mikasika ny tety-androm-panavaozana ara-drafitra ary ny sehatry ny solika. Etsy ankilany isy ny fanovana ny laharam-pahamehana izay ampifanarahana ny politika mpanjakana. Teo amin'ireo dinidinika ny fanaovana ny ijerena ihany koa izay laharam-pahamehana vaovao. Satria samy miala mahafantatra isika fa misy ny politique générale de l'État vaovao, misy vision vaovao, vina vaovao izay napetraky ny filohan'ny République Andriamatoa Andry Rajoelina ary dia efa niona taminy ireto iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena ireto mba hijerena amin'ny atsipiriany sara amin'ny ahoana no tokony miasa aorianao. Une réduction graduelle des dépenses. Iray amin'ireo paikady fototra natsarana ny fitantanam-panataniana, ny fampianana miandalana ireo fandaniam-bolam-bahoaka, heverina ho tsy mahamaika loatra indrindra ny famatsiam-bola, ho fanohanana sy hampamokarana sy ny fanjifana solika sy herinaratra. Mankahery mpitondra mipiasa paikady hanamaro toerana ny vidin-tsolika ary hikaroka fomba nafoanana ireo trosan'ny mpanjara solika miavosa. Ilana ihany koa ny fanohizana ny fanohanana ny orinasa ny jirama amin'ny alalan'ny fampitomboana ny vola miditra, fampienana ny fandaniana ary ny fanatsarana ny fitantanana. En réduisant ses coûts et en améliorant sa gouvernance. Raha iverenana ny taona lasa no tokony tanterahany ity tomban'ezaka andiany fahefatry ity. Nanamafy tamin'ireo eraky ny FMI ny hanafainganana ny fandarana sampanavaozana sy ny famarinan'ny toerana ara-toe-karena ny governemanta vaovao. Raha iverenana nandritry ny tomban'ezaka fahatelo araka ny kajikajy tsotra 20.4 tapitrisa dolara ny fitambarany vola efa nomeny tahirim-bola iraisam-pirenena ao anatin'ny fifanarahana faika ho an'ny Madagasikara. Fa averina ny famoahana ny tatitra momba ny fitrandrana arena kibon-tany eto Madagasikara. Tanjona nisy ny mangarara sy ny fitantanana ara-drary ny harem-pirenena hoy ny minisitra tompon'andraikitra fanadina. Niato nanomboka ny volana Jolay 2024 ny famoahana Madagasikara ny tatitra momba ny arena kibon-tany noho ny tsy fampihany tantsoro karabola. Tsy tontosa-ra-potoana ny famoahana ny tatitra ny fitrandrana ny taona 17 izay tokony navoaka ny faran'ny taona 2024 hoy ny sekretera mpanatanteraky ny ETA. Teboka 15 goavana no andrasan'ny komity iraisam-pirenena ny Madagasikara ao anatin'ny 20 volana momba ny fanatsaran'izany raha ny fanazavana. Mizara karazana anankiroa lehibe zany ilay mesure corrective angatahana amintsika. Voalohany momba ny tena hoe fanamafisana n'ilay engagement ny gouvernement sy ny société civile ary ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny comité national EITA. Dia ny faharoa kosa le milaza momba ny fanatsarana ny tatitra izay ataon'ny EITA zany ary izay indrindra moa ny antom-pisian'izao atelier androany izao hoe anambarana fa manomboka natateraka n'ilay fakana ny données rehetrarehetra zany tsika ahafahana manatanteraka ny rapport izay ezahana ho vitaina mandrapatonga ny volana jiona ho avy. Vola mitentina $100 isan-taona ankilany no andrasan'ny EITA eto Madagasikara amin'ny fanjakana ankoatra ireo fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola andrafetana ny tatitra momba ny fitrandrahana ny arena kibon-tany. Nanamafy ny fahavonona ny fametanana amin'izany ny ministera tompon'andraikitra. Ny engagement ny fitondram-panjakana dia tsotra. Raha nijeritsika ny politika mpanjakana izay politika ankapobeny fanjakana izay natolotry ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina sy ny programme anasa fanatanterahana izany natolotry ny gouvernement tatarian'ny Prime ministre Tsay Christian dia efa voasoratra ao izany hoe fangaraharaana sy ny fahaiza-mitantana ny fitrandrahana ny arena kibon-tany. Dia dikan'izay zany fanohizana an'izay ezak'izay le izy ary ny fidiran'ny Madagasikara tao anatin'ny efa fohy EITA efa 10 taona lasa izay zany dia efa tohizana arak'izay le izy hatsarainy. Dia ho jerena arak'izay hoe inona no tokony atao amin'ny resaka famatsiam-bola zany hanohanana ny EITA ao anatin'le asa. Nanomboka ny taona 2024 raha iverenana no niditra ho mpikamba ny EITA iraisam-pirenena i Madagasikara. Tanjona nisihany mangarara sy ny fitantanana ara-drary ny fitrandrahana ny arena kibon-tany. Ahafahana manome toky ireo mpampiasa vola sy mpandraharaha ihany koa ny fanaovana tatitra isintonana azy ireo ampiasa vola eto Madagasikara ao anatin'ny mangarara sy ny fanajana ny lalàna.
fa tsy nahitam-bokany ny feonan'ireo mpiasan'ny orinasa kromita malagasy sy ministry ny arena kibony-tany ny zoma lasa teo nanambara ireo mpiasa fa tsy ekena ny fiara-miasa amin'ny Rosiana. Albertin Ramelandrefo. Tsy nisy fanapa-kevitra noraisina nandritra ny feonany solotena ny mpiasa ny orinasa kromita malagasy sy ny ministry ny arena kibony-tany ny zoma fahavalo ny volana febroary lasa teo. Na dia nisy aza ny tolo-kevitra sy ny fifandresen-dahatra avy amin'ny ministra ny amin'ny fanaraha-maso ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Rosiana, Kraoma Mininga. Mazava ny afatry ny mpiasa Kraoma miato ny asa, tsy ekena ny fiara-miasa samihafa. Fionana tany zany nanome tolo-kevitra izy dia zahay koa nanome, fa tsy hoe izy rery nanome. Ny tolo-kevitra nomeny dia hoe miaraka miasa ihany amin'ireo orinasa Kraoma Mainina sy Ferro Mainina reo, le antsoina hoe Rosiana reo zany. Miaraka miasa ihany amin'ireo fa misy mesure d'accompagnement, misy plateforme antsoina hoe plateforme d'échange et de suivi ho atsangana. Zay zany ny avy any amin'ny tolo-kevitra. Ny avy aty aminay dia hoe tsy hiaraka hiasa amin'ireo olona reo fa le contrat dia ovana. Le forme-n'le contrat zany dia ovana. Contrat de partenariat tsotra, partenaire financier no ilainay fa tsy olona hitrandraka any amin'ny toeram-pitrandrahanay na hiditra amin'ny fitantananay. Zay zany ny tolo-kevitra avy aty aminay. Ny hevitry ny mpiasa aloha hatreto zany dia mbola tsy miova fa ny fangatahana hatrany ny fanafoanana an'ireo contrat zay natao tamin'ny Kraoma Mainina sy ny Ferro Mainina reo. Nodisona izy ireo ihany koa nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny filazana tamin'ny haino aman-jery samihafa fa fitakiana karama no antony fitokoana ny mpiasa ny Kraoma, teo ihany koa ny filazana fa efa niverina ny asa ny mpiasa sy ny fisihan'ny fifanarahana teo amin'ny ron-tonta. Fa nandritra ny fanadadinina nataon'ny agence capsule izay niarahana tamin'ny Kultive FM dia hita fahalaharam-pahamehana amin'ny vahoaka malagasy sy ny fikarakarana ny fidinan'ny vidim-piainana. Tokony hatsarain'ny mpitondra farak'izay aingana io sehatra io hoy Pay Tiokarena. Albertin Ramela Rivatra. Inona no andrasanao maiky ato anatin'ny 3 volana? Io no fanontaniana napetraka ny agence capsule niarahana tamin'ny Kultive tamin'ny olom-pirenena mahery ny 420 taona no miakatra ny fiandohan'ny volana febroary teo. Araka ny fanadihadiana natao, 720 isanjato ny nanaovana fanadihadiana no milaza fa ny fidina ny vidim-piainana. 720 isanjato kosa no nilaza fa ny fitombony ny fidiram-bola ary ny 320 isanjato no nanambara fa ny fanamboaran-dalana. Amiko aloha zao amin'izao fiainana zao dia eo amin'ilay fanamboaran-dalana aloha voalohany indrindra. Satria rehefa tsara le lalana mantsy dia afaka mandeha daholo ny fitombon'ny fidiram-bola. Ohatra ho an'ny mpamokatra tatsaha dia ilaina zany izay zavatra izay ho an'ny tatsaha amin'ny mpakarany vokatra. Dia ohatra koa za koa zany mbo maniry koa zany hoe ho an'ny mpiasa madinika fonctionnaire ambanimbany karama mba hoe maniry koa zany izay mba hoe karany mifandanja amin'ilay vidim-piainana amin'izao. Satria mantsy mitovy ihany anie ny vidin'ny zavatra rehetra vidiana na ho an'ny fonctionnaire ambony na ho an'ny fonctionnaire madinika. Dia ny tanora tsy hanasa zany mba hoe afaka omena asa koa mba hamokatra hampandroso an'ity firenena ity. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny politika ara-toekarena teto amintsika antony nahatonga ny vidin'entana tsy maro toerana raha ny fanazavan'ny Pay Toekarena. Ny fiovaovan'ny sandam-bola, ny tsy fahampian'ny vokatra manoloana ny filan'ny vahoaka, ny fitoban'ny entana avy any ivelany miditra eto Madagasikara, ny sarany etra aloha, ny fiakaran'ny vidin-tsolika, ireo amin'ny ankapobeny no nahatonga ny vidim-piainana niakatra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manana vinavinany sy ny urgence nationale ny filoha amerikanina Donald Trump ahafahany manana teti-bola anamboarana ny fefy lehibe hiarahana amin'ny Meksika fanadino amin'izany France 24. Namitandrina ny filoha Donald Trump andro vitsilazy izay fa izy ny fepetra vonjy maika na ny urgence nationale makasika ny fanaovana ny rindrim-be fefy manasaraka ny Meksika. Raha toka nisy ny lalàna momba ny famatsim-bola ny kongresy ny alakamisy lasa teo isorohana ny shutdown mifanohitra amin'izay fepetra izay ity fikasana fanamarana ny fisian'ny urgence nationale ity. Tsy ampy amin'ny fanatanterahany io fefy io ny teti-bola hatreto ity farany izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 5.7 miliara dolara. Raha ny fanazavana nefa ray apa-efatra amin'izay teti-bola izay ihany no ananana.
etsakilany nampatsiany filoha Donald Trump ny herinandro lasa teo fa ilaina maika io rindrina mampisaraka ny Meksika io saingy tsy mitovy hevitra amin'izay ireo demokraty nambary an'ireto farany fa midika ho fanaovana tsinotsinona sy tsy fanaran-dalàna ny fanatanterahana izany. Alohan'ny isarana dia averina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Niverina saika manerana Antananarivo indray tato ato ny fahatapahan-jiro izay maharitra ora maromaro raha toa ka adiny rofo ny faharetany nampahafantariny ny jirama ho an'ireo toerana voakasika izany. Vinavinaina iatsara ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity araky ny tombana ny totsain'ny iraky ny FMI teboka 3 lehibe noho ny votra nandritra izay tombana ezaka andihan'ny faefatra izay. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia velominy fotolo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolitra anao teo ny fampalalam-baovao.